Fandeha ho jerentsika kosa ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity nahoana ny zava-nisy teto andrenivohitra tamin'ny manerana ny tanàna nandritra n'izay fotoana nanatanterahany filoha vaovao ny fianianany teny Mahamasina izay raha ny tsikaritra aloha tamin'ny ankapobeny dia nitohy tahaka ny fiainana andavanandro ny fiainan'ireo mponina taditrary. Saika toy ny fiainana andavanandro ihany no hita raha ny teto andrenivohitra androany 25 janoary 2024 izay nanatanterahana ny fiainana ny filoham-pirenena ny Repoblika Fahaefatra. Nilamina tamin'ny ankapobeny ny faritra Analakely sy ny manodidina. Na ireo olona mifamezivezy zany na ireo trano fivarotana dia saika nanotrana ny toeram-pivarotany avokoa. Mahakasika izay fahazahoana filoha izay indrindra dia samy manana fomba fijeriny sy ny zavatra andrasany ny mponina amin'ny mpitondra vaovao. Ny andro filoha vaovao zao mirary fosy mirary fanantenana ny atsaka sy andava ny voaka malagasy hita soa izay ny firenena fa tena miaritry mangidy loatra ny firenena nandritratry 5 taona izay. Fa hoe raha ho anavy manokana izao inona izay tsy vanatakiana izay? Mijery ny fampiana amin'ny vahoaka madinika. Dia indrindritsika izao aloha dia jerevana ao izay mety aminy. Izy no malaza tokony atao amin'ny tanindrazantsika e. Dia matoa izy ao izany dia izy no tiany Jesosy sy tondra ny tiako Voany angamba ny gasy aloha dia fampifanana ny samy malagasy. Fampiasay crise politique izay raha tena mankaleho malagasy. Dia ankoatrin'io manantena fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka sy ny firenena zany. Raha ho anao manokana tena hoe inona no andrendrainao hoe mba hampiova ny fiainana be ny sy ny fiboleo amin'ny fitondrana na ohatr'izany? Izay aloha ny irina hoe nizaniza ny tonga teo dia izy atsara ny fiainan'ny malagasy tena tsinitsy izay lazana azy. Ny rasana amin'ny filoha vaovao dia ny lalana ho vita dia ilay fiainam-pirenena ilamina fa tsy korotana lava. Izay mba endrasanay satria ilay firenena zany efa hita fa amin'ny tsingala voangidina. Fotoana izay anisan'ny manan-danja ao amin'ny tantaram-pirenena ny androandroany samy mana-tena fiovana avokoa ny tsirairay indrindra mba hialana amin'ny krizy. Ho an'ireo tanora dia saika teo amin'ny lafiny fampianarana no anisan'ny nasiany teny.